Ny faran'ny volana jona izao no hisokatra ho an'ny fiara rehetra ny lalina amin'ny pirenena fahaenina. Efa ho vita ny asa fanamboarana an'ity fivilian-dalana eto amin'ny renirano Mahavavy ity. Iray tamin'ireo 140 nisy fahatapahana tamin'ny lalam-pirenena fahaenina taorian'ny Rivodozaka Mané. Passage Age no iantsona ny foto-drafitr'asa apetraketo ho vahaolana Vonjimaiky hamerenana ny fifamoivoizana. Nandray fipetra zany ministera ny asa vaventy inamerenana faran'izay aingany ireo fahatapana ireo tsara ho mariana nefa fa ireo foto-drafitr'asa vita ireo dia foto-drafitr'asa Vonjimaiky efa eo ampitadiavana amin'ny famatsiam-bola isika sy ny vahaolana teknika hamerenana ny tetezana maharitra amin'ny ireo renirano anankiroa ireo. Efa misokatra ho an'ny fifamoivoizana kosa ny lalana noforonina eto Ifasy, tetezana tapaka nandritra iny Rivodoza iny ihany koa. Foto-drafitr'asa Vonjimaiky no napetraka fa kosa natao nanaraka ireo fenitra ara-teknika mazaka ireo fiara rehetra mandeha amin'ity lalam-pirenena fahaenina ity. Ireo ouvrage ireo zany dia ouvrage submersible zany hoe afaka namandala rano ka difitra ireo dia mijanona eo ireo ouvrage ireo nazanona tsy zany ihany koa dia misy ny lalan'ny rano zany hoe efa nisy laminary teknika napetraka fa tsy hoe tonga ny rano dia hopotika ireo foto-drafitr'asa ireo fa nazanona tsy zany hiezaka ny fitondram-panjakana ametraka ireo vahaolana maharitra na ireo tetezana zay efa nivinavinaina ho apetraka amin'ny ireo renirano anankiroa ireo passage age zay nataontsika ireo dia tsy maintsy ilaina amin'ny fanamboarana ireo tetezana vaovao fa na tsy tapaka ary zany ireo tetezana ireo tsy maintsy nanao ireo passage age ireo tsika ahafahan'ny fifamoivoizana ahafahan'ny mpampiasa lalana mifamezivezy. Miasa andromanalina ny ministera ny asa vaventy taorianan'ny Rivodoza tamin'ny volana Marsiny namerina aingana ny fifamoivoizana. Raha ho an'ny lalam-pirenena fahadimy A miainga eo Ambilobe ka hatrany Sambava, tetezana roa ny tapaka, ny eto Manakolana sy ny tetezany tenany Madiro. Efa nametrahana tetezam-by Vonjimaiky ary efa nisokatra efa ela ho an'ny fifamoivoizana. Noferana ho an'ny fiara latsaky ny 5 taonina kosa no afaka mandeha eto amin'ny tetezany Manambery noho ity tetezana ity izay nikisaka vokatra ny rano be loatra tamin'ireny fotoana ireny. Misy tokoa ny fixant lieu tablé zany satria noho ny poussée latérale zany hoe natosiky ny rano tetezana moa ihany koa nisy poussée d'Archimède ihany koa nanainga ireo tablier dia nikisaka eo ny tablier ny pont misy anaky roa no nikisaka amin'ny 2-5 no nikisaka. Efa nidina tany atoerana moa zany ny tenako mijery fotony ny fahavoazana eo amin'ny tetezany Manambery io ka hita fa mbola azo atao no manarina io tetezana io ka efa nifandinika tamin'ny mpiara-miombonano toka moa ny tenako efa vonona ny Matsivola ny Banque mondiale mikasika ny fanarenana io tetezana io dia inona sy antenaina fa hanomboka faran'izay aingana ny famerenana io asa eo anivon'ny tetezany Manambery APK 537 R25A io. Ankoatra ny fanarenana ireo takaitra navelan'ny Rivodoza, miroso ny asa ataon'ny ministeran'ny asa vaventy aty amin'ny tapany avaratra Madagasikara. Anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina sy ny fanoloana ireo foto-drafitr'asa izay efa antitra.